Ny 3 oktobra 2024 no daty ofisialy fidiran'ireo toeram-pampianarana sy fampiofanana rehetra miankina amin'ny ministeran'ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arak'asa araka ny tety andro ho an'ny taom-pianarana 2024 2024 izay nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Alarobia. Nanomboka ny 4 Jona 2024 kosa ny fankanjifotra lehibe aritra 5 herinandro ny taom-pianarana. Natokana ho an'ny fanomanana ara-pitantanana sy ara-pedagojia ny herinandro roa voalohany ka aharitra 13 herinandro noho izany ny fampianarana sy ny fanofanana. Tsy andoha sara mpisoratana anarana sy sara-piofanana ary fandaniana ankapobeny na frais généraux ny mpianatra sy ny mpiofana eny anivon'ireo toeram-panofanana rehetra miankina amin'ny ministeran'ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arak'asa mandra-pisian'ny fanapahan-kevitra vaovao. Tafiditra ao anatin'ny fepetra tantsoroka taorian'ny Covid-19 mba hamerenana sy hampivoarana trany ny fahaiza-manao ny tanora malagasy sy ny tsy fampandoavana ireo vola ireo. Vonina ny anoana ny sehatra fampindramam-bola madinika na ny microfinance sy ny fanjakana mba ahafahan'izy ireo mampiena ny tany zana-bola alohan'ny tantsaha izay mindram-bola aminy. Anisan'ny vahaolana narosin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izany androany nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fiainam-pirenena ho an'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fizakantena ara-tsakafo no tanterana teny Ivato. Sarotra ny manonotra izany vola indraminy izany fa misy zana-bola 5 isanjato hoy ny filoham-pirenena. Mahatratratra amin'ny 430 isanjato ao anatin'ny taona iray mantsy io zana-bola io ka mamono antoka ireo tantsaha ho hiatrany izy. Anisan'ny votra tamin'ny lahaten'ny filoham-pirenena ihany koa ny ametrahana ivon-toeram-pamantsiana manokana ho an'ny fambolena na guichet agricole isaky ny distrika manerana Madagasikara. Any amin'ireny ivon-toeram-pamantsiana ireny no ividianan'ny mpamboly zesika sy masomboly amin'ny vidiny mirary. Miteraka olana goavana eo amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy ny fampiarana ireo fomba mampanao mamohehitra hoy ny eo anivon'ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena miais ny ankizy androany alakamisy. Nisy arak'izany tolo-kevitra narosin'izy ireo hanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny zaza afrikanina. Lohahevitra niraisana tamin'izany ny hoe niady atao ho an'ny zon'ny ankizy manoloana ny fomba mampanao mamohehitra. Hoezana indrindra amin'izany ny fampitsarana ny fanambadiana loloatra ny ankizy, ny fanariana ny zazakambana ary ny famonoana ireo zazavarira. Mitaraziko ihany koa ivalin'ireo antota taratasy mikasika ny ankizy diniana eny anivon'ny fitsarana ka mahasarotra ny ady atao amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Miantso ny fitondram-panjakana arak'izany fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena mihainy ankizy hanome lalana azy hanatanteraka ny tetikasany mba hananany zaza malagasy fahafana eo amin'ny lafiny ara-pitsarana sy ny fifandraisana. Tsy vitan'ny fiarahamonim-pirenena samirery na ny gouvernemanta samirery ho ity fikambanana ity niady ho fitandrona ny zon'ny ankizy fa ilaina indrindra ny fiaraha-mientany hery velona rehetra misehatra amin'izany.